fanamafisana ny asa fiarovana ny zon'ny mpanjifa efa notanterana nandritra ny taona 2024 dia nisy ny fanambarana ofisialy nataon'ny ministra ny indostria ny varotra sy ny asa tanana Lantsorakoto Malala tamin'ny volana febroary lasa teo ametrahana ny hetsika tsinjo ho an'ity taona 2024 ity natao fitsonjovana ny mpanjifa ny mpandraharaha ary ny fanjakana fanentanana fanabeazana sy fampirantiana mikarakarain'ny ministera-ny indostria ny varotra sy ny asa tanana sy ny fikambanana mpanjifa mandritra ny efatrandro ary notohanan'ireo mpiara-miombonantoka maro no natao tamin'izany ny 20 ka hatramin'ny 5 martsa teo no natao ireo hetsika ho an'ny zon'ny mpanjifa tao ny serasera teny anivon'ny Ainivagjery ary indrindra ny fanentanana mivantana tamin'ny tsena lehibe tao Antananarivo, Andravoahangy, Analakely, Anosy sy Lasity Ivandry nanentana teny anivon'ny lycée ihany koa ny tompon'andraikitra ho fanabeazana sady ireo mpianatra mahakasika ny zony nirotsaka an-tsehatra nanao ny fanentanana teny an-toerana ramatoa ministra ny indostria ny varotra sy ny asa tanana Lantsorakoto Malala nanatona sy ny fanerasera tamin'ireo mpanjifa sy ny fikambanana mpiaro ny mpanjifa izy mampiatra ny paikady napetraka ho an'ny hetsika tsinjo